dio izy teneny fotsiny izy raha vonina nambady pastera ataovim-bakary Ambomahitsy. Zina ozy nareo zavatra tranga am'izay. Ay olona efa hitako sanandro ty le olona anteneny ty. Eo am'izay za le manao pratika any am-piangonana tompoko. Ianao zany manaiky anambady za le mantany. Dia ozy vonina tompoko. Tonga dia raikitra le tantara. Fa le zavatra rehetrarehetra nijereko aloha nijereko daholo le critère rehetrarehetra nentina mbavaka. Tsisy tao aminazy le izy na dia ray azy. Aminy etsony razafy be hoe tsisy. Izy avy any Alarobia an'Ambatomanga. Fitondrany an'le gony be avany. Tonga dia ohatry zany fotsiny. Za amin'ny mitady le olona miblingy eraky ny tanàna. Andriamanitra. Ahoana ty olona omenao aty? Fa hoy ny tenin'ny mamany lava. Ny atao hoe fanetretena dia fanafoanana sitrapony nofo, fa ny fataterahany sitrapony Kristy eo amin'ny fiainanao. Ary ny fonao mitsangam-bato any ratan'Andriamanitra ny teniny. Raha ioky mivadindry tonga dia milamindry. Za kongaza domy matapany tonga dia mandoherany zany hoa. Tsy nanano sarotra. Efa taona mivadiana tamin'ny omaly zay zao 28 maly. Fa maly feno efa taona nivadiana 3 sady ny zanakay. Enjana hoa io Andriamanitra io. Zany hoe Andriamanitra enjana dia zay koa nampiasainy zany. Zay zany le izy. Fa ny zavatra tiako atongavanao aminareo, ny lalana hitondran'Andriamanitra ny fiainantsika mpanompony, dia tsy le olona lehetretiko mihitsy abetsaka ny olona manambady oatra lehetrety satria misy génération maromaro dia na nitovitovy fomba fijery ohatr'izany. Fireo efa nisolo vady indray indroa mitomany lava. Zatra amin'ity ny androany ao aminay chômeur ho aza ny devolo zany. Fa satanany amin'ny fahavalo dia milamina. Fa nahafantarako anazy na tonga lasa lavitra. Azanareo zany. Fa ivady koa tsy mba mitabataba zany io. Tena teneniko rehefa mandeha manao asan'Andriamanitra zany 3 taona izy zay nataoko be voka foana. Za efa tonga hatrany andafy izy io dia ho teraka ndray dia eo dia Andriamanitra malaelo ty vady ndao ndray andeha hitsangatsangana dia izy hoaiza amin'ity kibo be ty fa rehefa tsy etsy dia maketsy ozy matsy. Zay le izy zany. Fa hitanao rehefa Jesosy no mitondra ny fiainanao arak'izay tiany dia milamina ho azy ny toetra raha. Ary zay natonga nantenanao hoe tout va bien miaraka amin'ny Jesosy. Azonareo zany. Ka ianao zany ovao le filamatrao io ho anao zay mitady vady. Dia sao dia anjely ny no mitsangana hoe fa izy tsy mijoro eo zany. Misy fivoriana ary nga izy mety mandeha zany. Ataovy rery ihany ianao. Lasa izy mandeha mamonjy fiangonana lehibe. Zany ny zioga rehefa tsy sitrapon'Andriamanitra no arahana. Azonareo le izy. Ka ianao lehibe fa mariparitra io zany dia tadidio. Fa Andriamanitra rehefa nahary any Adama dia anamboatra ny Eva izy dia hoy Jesosy hoe nasondritory andra lehilahy izy hozy izy dia nakatola tehezany tao dia namboary no vehivavy dia tonga vehivavy dia hoy Adama hoe ankehitriny dia ity no atao hoe vehivavy satria nofo avy amin'ny nofoko ary taolana avy amin'ny taolako. Eva no anarany satria vehivavy voalohany. Nisy vehivavy firy tao amin'ny Saedena ary nisy lehilahy firy tao. Ka ny fanambadiana hoety vavaka tompo ity ve le izy sa tsy izy vao miteny Andriamanitra tsy izy io menara tahaka ny Josefa mikasa metraka anao mangingina avy nianatra io sitrapon'Andriamanitra no arahako. Azonareo zay. Dia tsy hoe vao miala tamin'ingo dia hoe miditra amin'ity dia valimbavaka ity fantary tsara hoe ahoana ilay avy amin'Andriamanitra. Mazava sa tsy mazava? Ka ho anao zay efa manambady eo anivony tokantrano io le avy amin'ny Jesosy, na mamolava io na mandovory io na mampirafy amboary. Tsika zany rehefa hoe mpanompon'Andriamanitra ka nomeny Jesosy io ny vadinao. Azonareo zany dia ny manamboatra an'io ny zava-dehibe. Fa aza mitady hevitra mihitsy hoe ndeha ho any amin'ny dada hoe vavaka ity fa mamono lava fa maninona ny vonony. Ka sao dia mitabatana ninona référence. Fa io le avy amin'ny Jesosy dia tompo mba hanamboatra ny ty anaty. Ndao mba hiaraka tsika manomboka miverina tambatambazana. Oviana zao ianao no mipasoka ny akanjony farany. Oviana zao ianao mba napandro azy. Dia ka izy hoe menatra be ampandroko mpivady ve tsy hifampandro. Fa tambatambazana ndao dada fa nanaovako raha mafana fa fête de mère fa zany ray mba hikarakaranao. Ohatra fihinana koa nanjoan'le raha matoty. Maiza mandresy lahatra.
mahaiza mandresy lahatra azonareo zany amboary ny tokantrano ataovy zay mahatamana maro anaka oatra anay ianao aza manamelo tena misy olona tezitra be fa ty paster ty o ny kely vetanao makaiza Andriamanitra ary miteny hoe miteraha de mameno ny tany tsy marina izany fa soavana avy amin'Andriamanitra io aza omenareo tsiny ny pastera mahony tena rangatya ahoana ny fanometsiny aza mifanometsiny fa neo tsy lany neo tonga ihany neo tsy lany neo tonga ihany zay le avy amin'Andriamanitra azonareo ve le izy isaoriny avy amin'ny tompo fa tadidio tsara fa matoa nataon'Andriamanitra maro anaka ianao misy drafitra matipaika nataon'Andriamanitra amin'ireo olona reo fa zakivy zany de za fa zao fotsiny anjaran'ireny mpianakaviana mahavehivavy ianao de zao alamin tsara ny trano aza tao maimboampiny ankizy fa asoloy kosy de mba aza de ty vorodamba eny amamasina foana nahitanao isakalaka misy mba mividiana kozy kely de ampanaovy kosy le zany de ataovy mba dongadonga tsara de mba maty andraindray azonareo le izy amboary tokantrano fa tsy hoe bretaka fotsiny eto de miandry mivola avy any ambramse de etotsika de etotsika tanaty tsy mahay mandamina tsy mahay mandrindra ny fiainany fa ianao raha miala eto amin'ity toerana ity mody any an-trano manomboka eto de nahitsako tany am-piangonana tany fa nabekorotany fa mitondra fanahy filaminana mody eto amin'ity tokantrano ity manomboka eto arindra tsara sy zavatra tsy ilaina esorina mila mazoto mamafa trano mila mazoto mamaly lamba de mila mazoto mampiripiritra fa fana tsara io trano io fa tsy atao viredretra kely indraindray tsika mpalopol'Andriamanitra de hoe zay mahantra ny tonga ny an-danitra ay zaho anaty baiboly misy an'izany de hoe zay nataonareo tamin'ireny madinika reny zao tadio ty tenin'ny paster ty ianao amin'ny fiainana aza de tia mangataka loatra inona voalohany aza de tia mangataka loatra faro aza de manao an'io mampalahelo manjo rehetra io na inona tsifisy nemboka manitra fa tsy ny garbaty kory azonareo zany misy hoe miaingio ozy Andriamanitra hoe manantona ny Jehovah'Andriamanitra amin'ny fiaingiona masina misy zavatra lehibe finosiny zany azonareo le izy aza de mangataka loatra aza manao mampalahelo manjo rehetra ary aoka mpanompon'Andriamanitra ty fahadiovana fa indraindray misy olona mieritreritra hoe rehefa manao mangorerarereto de misy mamera ialina de tsompo de hoe avy le olona de tia indray aloha misy tadidio fa manimba ny fihavanana mahatonga anao mitotongana eo anatrehan'ny olona zany ka ianao na de teherabany ty madamy ty ary mba teherabany io to io de lasa io mitsoka fa inona ny ao anatin'ny lohany ho avy indray le angataka lavy ty ho avy indray le marikivy lavy ty mamindra onde négative za manko zao malaza misy onde négative ozy zao indray hoe mifaly azonareo zany fahadiovana zany hoe tsy hividiana gaga mihitsy rehefa mandeha manao visite pastoraly misy savon'olona veranga rehefa andro maina be iny impolo kely mividy savony ao anatin'ny herinandro rehefa ririnina savony nosy dimanjato tsy lany ao anatin'ny herinandro satria maninona ka misasa de manao sasapetsapetsa kely fotsiny de any fotsiny satria mangatsiky ny andro de lasa masiso de kaminy olona na ifandray aminao ary reny tadio fa aza makampanompon'Andriamanitra manafamezam-pahasoavana nalaody ialao aloha ny devoly viretra fa reny misotona ody azonareo zany ndraindray tsika de be ody be ato amin'ny aty de tsy mitonga valim-bavaka satria ilay avy retrana de miangona ao atokantrano ao de tsy milatsaka ny fitahiny ndraindray rengeny sasatra riavana de manasa eny izy de irankena iny ihany nandrona izy Jesosy iny ty elana ho azy zany za aloha zany sady mampianatra soratra masina no mampianatra anareo an'izany zavatra vita velo ty zavatra ty ary sao de memetsika lefa le izy efa mandeha ariana anomboka fotoana am'izay tsika amfiritsika amin'ny rava reto misy miantso be deabe tsy hay tony zao na vola miditra na vola mivoaka aleoleoa ao rehefa mianatra miaraka amiko de sady mila mifaly za zany tsy tiako mihitsy le olona mianatra de konjokonjo be de sao de lasa mifindra ty le fa na mifanterana miara to efa ahiliko amin'ny anaran'i Jesosy hoe miara le ohatran'ny dorokasy le manao ohatr' zao reny atao mahitsy tsara fa Andriamanitra tezitra raha voatra tsika ka mihira de atao alasa fay de atao zavatra makotakota fa Andriamanitra miteny mihitsy fa ozy izy ao hoe akombonosy ny fideranareo fa mahatsiravina misy an'izay teny zay ao mahatsiravina an'Andriamanitra satria le izy atao amin'iny tsy atao amin'ny fo tsy atao amin'ny fifaliana fa rehefa manao de zara zany anao tsy tian'Andriamanitra zany hoe zara zany anao zany
fa ny an'Andriamanitra zavatra tonga lafatra natao tamin'ny mpitiavana atao mafinaritra tsara. Manisatelo dia miara miredona 7:20 ao amin'ny firana fifoazana ranonaina izay tena mateza ao atapon'ny Kalvari 1:2. Maniry azy retsy mba eto any akoatra zay tafiditrao tetretrika tokoa vavaka isika tafavoreto amin'ity toerana ity zay tokoa. Efa nisy minitra vitsivitsy maromaro ihany teo nanomboana ny fampianarana fa ankehitriny tena hiditra lalidalina kokoa zay amin'ity androandroany ity fa fantatray tompo fa eto enao. Kanefa raha tonga eto amin'izao toerana izao zay dia mahatsiaro ny voalaza ny soratra masina fa raha vory ny zanak'Andriamanitra mba eko Satana. Fa hoy ianao Andriamanitra hoe aza manome fitoerana ho an'ny devoly fa fanahy mahery ny ao anatinareo fa tsy fanahosa roainy devoly dia andositra anareo izy ary manatona n'Andriamanitra. Levina ny devoly sy ny mpanjaka ny devoly, levina amin'ny afon'i Jehovah, levina may ny asan'ny Satana sy ny mba ameno anay tsiraray avy ary mba iravoravo ao amin'izany fanahy masina izany ary tolotra ny lohatendesona sy ny fampianarana. Fanahy io fanahy impanazava ny foko azava o mani ry lalandava ny mpandeko sitrao. Fanahy io fanahy impanazava ny foko azava o maniry lalandava ny mpandeko sitrao. Ny aizine ny azinao ampoko vonga ny reo laloko lohateny fampianarantsika androany dia fifoazana matohitra fankapanahy. Zay no velabelarintsika androany dia ny hoe fifoazana matohitra fankapanahy. Raha vao miresaka an'izany isika dia tsy alalavitra ao amin'ny bokin'ny Genesisy 3. Fifoazana matohitra fankapanahy. Raha ny marina dia ataovy entre parenthèse ny tena izy dia ny hoe mandositra. Azonareo? Mandositra fankapanahy ataovy ao anaty fonteny. Ny fankapanahy manko dia aritan-dra vehivavy fa tsara ofinana ny azo sady mahafinaritra ny maso ary azo matsiriritra ampahendry tena nitaza ny voany dia ny hinanany ary nomenoko ny vadiny ka dia ny hinana izy. Tena hiratra ny masony izy mivady ka fantany fa mitanjaka izy ary nanjaitra ravinavy izy ka nataony sikina ho azy. Ary nandrehan'i Jehovah Andriamanitra nitsangatsangana tao amin'ny sa izy. Ary rehefa ao hariva ny andro ary raha lehilahy sy ny vady ny hery ny tavan'i Jehovah Andriamanitra tao anaty azo tao amin'ny saha. Ary Jehovah Andriamanitra dia niantso an-dra vehivavy ka nanao taminy hoe aiza moa ianao? Dia hoy izy nandrehanao tao amin'ny sao dia natahotra aho satria mitanjaka ka dia nihery. Ary hoy izy iza moa ny lanambara taminao fa tamin'ny menarana satria ianao nanao izany koa amin'ny biby fiompy rehetra sy ny biby dia rehetra dia ianao ny voaoziny. Ny kibonao no andehananao ary vovotany no hoaninao amin'ny andro rehetra iainanao dia ampifandrafesiko ianao sy ny vehivavy ary ny tarana sy ny tarananao ary izy hanoritory ny lohanao ary ianao kosa hanoritory ny ombela tongony. Amen.
io no anorenantsika an'izao fampianarana izao genesisy a toko 3:1-5 dia iresaka isika makasika ny tontolo izany atao hoe fakapanahy izay mahazo ny zanak'olombelona ety ambonin'ny tany zany a ary inona ny zavatra tokony ho ataontsika mba hahafahantsika mandositra sy miala lavitra an'izany fakapanahy izany amin'izao ora itenenana izao a dia amin'ny 3:7 izao a mirafitsika amin'ny 4 ohatr'izao natao hoe mitanjaka lasa nafantatra hoe ay ve ohatr'izao ny lehilahy dia ohatr'izao ny vehivavy ary rehefa nitsofoka tao anatin'ny tao ny fahotana nanohatra ny sitrapon'Andriamanitra fa inona na tonga n'ilay ota tafiditra tao anaty tao dia nivokatry ny fakapanahy. Azonareo zany ny fakapanahy zany a dia io ny varavarana iray hidiran'ny ota ao anatsika ao ary ny epistiliny Jakoba dia miteny manao hoe rehefa tanteraka ny ota dia miteraka fahafatesana. Zany hoe ny ota dia miteraka fahafatesana ary zay mahatonga an'Andriamanitra miteny manao hoe ny fahafatesana ny tambiny inona ny tambiny ota. Io fakapanahy io a dia be dia be ny zavatra isehony fa aiza ny varavarana hidiran'ny fakapanahy eo amin'ny olombelona. Aiza ny tanana te hiazakazaka ny tongotra te hihinana ny vava. Rehefa mandray koa ny sofina dia midobodoboka ny fo ka lasa velom-pialonana dia lasa mahatonga ny olona ihany koa lasa mankahala koa lasa mankahala lasa miketriketrika hoe ahoana koa ny zavatra tokony atao. Zany hoe ny maso a sy ny sofina tena fitaovana anankiray hidiran'ny devoly ao amin'ny olona. Fa inona moa no mahatonga ny olombelona alaim-panahy satria amin'ny maha olombelona mitafinofo azy sy noray toetra izay efa hatrany ambony tany. Azonareo dia latsaka lasa malemitsika satria ilay ota zany efa nolovana hatrany amin'ny Adama sy Eva hatrany ambony any hatrany amin'ny andohantsika tany amin'ny mihitsy zany a nefa nitsofoka ny ota amin'ny andohantsika tany amin'ny mihitsy zany a nefa nitsofoka ny ota dia nanomboka teo nalemy daholo ny olona rehetrarehetra. Rato ny fahalemena sy ny fahotana izany mazava lohatra eo satria hoy ny voalazany asan'ny apôstôly toko 1:5 ahoana ny lazainy ao azo hery ianareo ka nandray hery tsika sa tsy nandray hery aloha tamin'ny Pentekoste nandray hery dia inona ilay hery azontsika tany nahatonga anao inona ilay hery nahatonga antsika ho zanak'Andriamanitra. Inona ilay hery azontsika lasa naninona ianao lasa matanjaka amin'inona matanjaka amin'ny ara-panahy dia lasa naninona ihany koa tamin'izany fotoana izany tamin'ny andron'ny Jiosy a ka nosany olona nangataka an'Andriamanitra mba hanafihery fa rehefa tonga ny andron'ny Pentekosta latsaka ny fanahy masina ilay olombelona natahotra ilay olombelona kanosa ilay olombelona sarokenatra lasa nahavita nanolo-tena ka sahijoro ho martioran'i Jesosy Kristy tompo ary nitsangana ny apôstôly Petera nitsangana ny apôstôly John nitsangana izy 20 lasa nandeha ny toriteny indray mandeha monja ny apôstôly Petera nahazaka olona 3,000. Zany hoe ny fanahy masina dia mahatonga anao tsy ho kalosa ny fanahy masina dia manome fahasahina ny fanahy masina dia mahatonga anao olon'ny fifaliana mahatonga anao olona manam-pitiavana. Zany ny fanahy masina dia mahavita mihitsy hoe za tena hanompo an'Andriamanitra rangahy dia avy nijery an'ilay filma matotoa na filma mampatahotra na dia anao ngeda be io azy mba lay fikely aloha ilay tavim-bizy eto an-tokotany etsy ainareo zany tavim-bizy zany irana alaivo amin'izay ilay izy matahotra satria maninona nandray fanahiny tsika nandray fanahosa isika dia lasa mitsofoka tao anatsika ao ilay fanahosa dia lasa matahotra vao mahita maizina. Azonareo zany matahotra be mihitsy fa mijereva indray nge filma jaka isanina na mijereva indray nge re filma romantique reny dia mandray fanahina indray rehefa avy eo misy fanahy be dehibe mifamatotra anatin'ireny romantika be lefa mba ndeha te hikarakara ty vadiko te dia mba ndeha apofopofo kely dia mba hotrotrotroko kely satria ilay fanahy tao lasa naninona mitsofoka ao anatinao ilay izy kodikodina ao anatsika ao fa no amatarana fa fanahy masina Andriamanitra no mitoetra ao anatinao ao dia tia zava-panahy izy aloha. Azonareo zany tia ny zava-panahy manahitahita te hivavaka te hiavana amin'ny olombelona rehetra
matsiary manenany amin'ny fahadosoana izay nataony. Te hibebaka izany izy, te hitady an'Andriamanitra ary te heno hira fiderana. Fa raha vao ianao aloha no mitady hirany taony sy meny izany hoe kodombaramita dia efa dinio kely hoe fanahana izany ao anatinao ao. Raha vao ianao no te hamaly foana, vao mba tenenina kely amin'ny zavatra anankiray dia te hamaly, te hiteny, dia misy inona ao anatinao ao izay? Misy fanahy ratsy ao anatinao ao izay. Mangalatra, fitsangatsangana, fijejojejoana, maninona koa? Fitiavam-bola, fireharehana, tsy manaiky ambanin'ny hafa. Zany fakapanahy daholo izany. Raha vao tsika mihitsy ny ao anaty felonana izany moa dia tena hoe degré an'izany. Mpanompon'Andriamanitra ny tena manana be dia be an'izany. Ahoana ny fomba atao ary mba hahatonga antsika mpanompon'Andriamanitra hiala sy hatohitra an'izany fakapanahy izany? Tompo, ny voalohany dia izao mihitsy ny hoe halaviro ny fitaoman-dratsy. Zay ny voalohany indrindra. Halaviro ny fitaoman-dratsy raha te hatohitra ary raha te handositra fakapanahy. Ohatra, fanahaniza no nizaraina tamin'io. Fanahaniza no nizaraina tamin'io. Fa andro zany le hitanareo le fitaoman-dratsy. Satria mahita an'ireo olona rehetrarehetra eo tsika fa manao akarombaka ny olona dia maninona koa tsika? Dia lasa koa tsika manao akarombaka. Fa tsy fantatrao ve fa Andriamanitra dia manomana ny tsara lavitra? Mahatoky an'izany ve tsika sa tsy mahatoky an'izany? Mbola kely izany. Misy namana avy nandray fampianarana, noho ny fampianarana tsy makaroa dia hoy izy, za tena tsenany ela zany tena aza mampimely ty fa ao mba miara-minina fa inona koa ary ty fa atrizay raha sy tany araka ihany solona ve vao hifanary. Dia naninona amin'izay? Tsy naharitra an'ilay fanadroadron'ny olona dia naninona? Ndao indray, lasa indray, nandeha niverina, nandray. Ao ary tsy maninona fa ataovy kelikely fotsiny anahy. Vao nitsofoka indray mandeha ilay kelikely iny zany ka fiainana. Dia nampiana amin'izay ilay izy fa tonga dia ny soavaly telo ray manontolo laninao tsaiketsika teo. Azonareo ve le fandeha le tantara? Zany hoe mila halavirina mihitsy, mila mahafoy tsika mpanompon'Andriamanitra na io namanao eo akaikinao io azy. Raha tena tia ahy ianao hoe andao mba miaraka kely indray mandeha fotsiny ane fangahy ianao madio indroa intelo na ametrahan-tanana eo azy ianao tsy verina fahadiovanao. Fa mila tehirizina ny fahadiovana ho an'Andriamanitra voalohany indrindra ary ho an'ny olona tena tianao. Fa tsy avy dia hoadroadron'ny olona, tsy lehilahy ianao, tsy vehivavy ianao, tsy tia anakory ianao zany maketsy makaro ndao ary dia lasa nandeha boky mivelatra isika. Fa tsy zany no atao hoe zanaky ny fifoazana. Halaviro ny naman-dratsy. Raha izany no lazainy fa tsy fitiavana dia tsy maninona fa aleo misaraka satria inona no antony? Ho aiza moa tsika reto hoe ho any an-danitra isika. Azonao zany? Halaviro ny naman-dratsy. Ny olona tena ty ary no hamantaranao fa io ilay olona avy amin'Andriamanitra dia maharitra hatramin'ny farany izy. Satria reny ten'Andriamanitra reny alohan'ny atory mba havakiana satria ny famakianao ny teny ty ampianariko anareo. Rehefa mivavaka isika dia iza no miaino? Rehefa isika no mivavaka dia iza no miaino? Jesosy no miaino. Fa rehefa isika no mamaky tenin'Andriamanitra, isika no miaino toriteny, dia iza zay no miteny? Jesosy zay no miteny. Ka zany mahatonga andreny, tsy hoe zany nge mahatonga andreny hoe mila soratany, fa tsy hoe atao amin'ny bout de papier kely tsofin-drivotra indray mandeha dia tsy hitanao. Azonareo zany? Fa raketo an-tsoratra dia mba havakiana, dia mba dinidiniana alohan'ny atory. Manam-potoana ihany novana Facebook mba havakio ny tenin'Andriamanitra. Mampahery anao. Le boky moa tsy netiko eto. Fa ny anahy ny toriteny. Fa io kory tsy natao décoration, natao guirlande ao anaty kahie ao. Fa mila dinihana hoe inona naombaran'ny tompo amiko dia enarana. Atao pratika. Azonareo zany? Halaviro ny fitaoman-dratsy. Halaviro ny naman-dratsy ary amin'ny fiainana rehetra hiainanao ry zanaky ny fifoazana dia sahi manao tsia. Sahi ianao manao tsia. Fa tsy hoe te ilozany ty olona ty asany dia avy eo atao ihany ny atao. Nefa hita fa olona mijaly, efa hita fa tsy sambatra, hita fa malahelo, sahi manao tsia ianao amin'ny zavatra mitranga eo anivon'ny fiainanao.
fa tsy hoe efa hita fa te mijaly te no famindrampon'Andriamanitra. Hafa ho le vady vita soratra somary azy raha piretiny aloha ianao de ireto kely zaka vehivavy rehetra ve tsy ho zakandry ireto aloha fa efa io ny avy amin'Andriamanitra tsetsakely ety de ho hitany fa ho avy amin'izay izy le arary kibo eo ampandriny eo mandrapikipo masina izy tsy tafariny eo tsony reraka amin'izay ianao amiditra an'iny isan'andro fa aleo fotsiny izy ivoaka miditra isotro galeko eo de zay anovan'Andriamanitra azy ireto mialo de zany angatahako amin'ny tompo e sa ahoana izy nareo e tsy aleo ve mahita anazy mitsangana de hoentina mbavaka misy fanantenana ny matiny tsy manana fanantenana itsony fa io raha mbola velona ka na iny na ditrany io aiza amin'ny tany malalaka eo io tena mitenanao an'izany aminaran'i Jesosy ho aiza amin'ny tany malalaka eo io fa tsy misy mahaova olombelona zany Jesosy ihany mahaova an'io fa eo nijerevanao ny lanjam-panahinao hoe mazaka ve za sa tsy mazaka azonao le izy fa tsy hainao nao ny fahamarinana mila hijoroanao ny sitrapon'Andriamanitra mila fenona isika mpanompon'Andriamanitra ny zava-tsy ny lanitra fa raha mbola ny tenin'olona no henonao sy mameno fonao fa ny salamo 7:100 andininy fa 1:100 salamo 119:111 ato am-poko ny raketako ny teninao mba tsy anotako aminao aoka ny tenin'ny Kristy toetra betsaka ao anatinareo ary marina no hanafaka anareo tsy ho andevo zany hoe mila manana tenin'Andriamanitra zany tsika azonareo zany ka io na mandao anao aza ny olona rehetra de jereo ny azo fijaliana tsy mba mandao io Andriamanitra io azonareo zany fa tena tadio fa tsika mpanompon'Andriamanitra inge be deaibe ny manangolongoly anao e be deaibe nge te hisarika atsika hiala manangolongoly anao e be deaibe nge te hisarika atsika hiala amin'Andriamanitra e tena raha misy maniry asa mpitandrina de maninona izy maniry asa tsara izy ka ny asa rehetra nomen'Andriamanitra na chauffeur na receveur na pasteur na tsaiko de tsara io fa za manana tombo satria za pasteur ny na ao anaty baiboly ny anao nga ao anaty baiboly e tehaka zay tsy mialina fa tsy hoe adroadron'ny olona te ay Jesosy andehanao an'izao dia makatsy makaroa fa mijoroa amin'izay toerana nametrahan'Andriamanitra any azonareo zany fa ny olona te hisarika atsika hiala ao amin'Andriamanitra fa ny tsy fijoroantsika amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia mahatonga anao latsaka ao anatin'ny faka mirafitra fotsiny anaty saina fa aleo verifiena ihany ao amin'ny Isaia 43 17 18 19 Isaia 43 48 zany le izy rehefa tsy 43 ohatra Isaia 44 Isaia 43 18 19 amin'ny anaran'i Jesosy aza matsiaro ny lasa na misaina ny taloha fa indry zao anao zava-baovao mila fenona zava-indry zao anao zava-baovao mila fenona zava-baovao ny fiainanao raha te atotra zany fakapana zany ianao ndray lasa maninona za pasteur any tsy resako pasteur iny anankiray za sady pikabary za sady manjaitra za manao volo za manao tare za mivarotra atody za décorateur za fleuriste tsy hitako zay zavatra tsy ataoko vente en ligne valo ahoana ny isaniko an'ireo ny fotoanako lafo vidy tsy ahitana zany nareo ka iny aka amintsika alambongidina hoe iny de nitsindroka friperie riananiny ery ny fotoanako dia lafo vidy azonareo zany fa fenona zava-baovao ary rehefa misana an'ireo andraikitra eo ary ny tena anisan'ny anankiray mbola angezabe mbola mamita fianarana eny akatso azonareo zany ahoana ny izereko an'ireo ary ampianariko anareo zany hoe inona ny mahatonga ny zany tsy mahatonga na hanambady lehilahy zany fa misy zavatra tanjona ao arina zay de rehefa rehefa mipotrana izy de rahantsika mahita misy ambadika misy tanjona misy vina lavitrezaka fa tsy maintsy miezaka aiza moa no afantaranareo ndray andro any mety hitantana hoe ay nomen'Andriamanitra zavatra ngezabe de isahana zany zavatra tsy hainao no sahanao zavatra tsy hay tsy bitabitahany zany fa za kosa nefa tsy mba ela amin'ny zavatra hay fa mainka hifindra amin'ny anankiray aiko indray io de mifindra amin'ity zay no atao hoe mpanompon'Andriamanitra fa tsy hoe zay hitari amin'ny fanahy eo de miandro ny fanahy fa ny toeram-piasan'ny fanahy dia nofo ny toeram-piasan'ny fanahy azonareo zany amin'izao andrianantsika izao
ny fotoana rehetra ny talenta dia afaka avadika voly zany ary afaka ivelomana ary zarany zany fa tsy hoe eto dia miteny frantsay dia miteny frantsay amin'ireo tsarabakoloka reto bonjour bonjour fatrandrahana le izy azotsika ve dia ampitomboana ary rehefa feno ny fotoananao rehetra dia tsy tsaronao tsony ny fahazarany ratsinao adinonao ny fisotrotoka adinonao fa tokony hifokasigara ianao adinonao fa tokony andeha hijangajanga indray ianao aka chambreria météo adinonao daholo zany satria lasa sahirana ianao hoe ahoana moa ny andaminako an'ireto fotoanako reto ary indrindra olona mivavaka izany dia afaka mitondra ny olona io mandeha lavitra Andriamanitra araka ny sitrapony raha manana fahavonona ny olona io fa ny fahombiazana dia lavitry ny akamona fa raha mbola mpanompon'Andriamanitra akamo mpanompon'Andriamanitra tsy te hisahirana dia tadio fa ianao ilay virgy dia nanampy solikafitai dimy misahirana fa ilay dimy tsy mba nisahirana dia ina zavatra nitranga lasa indray aloha nandeha nividy nangataka fa tsy nomeny olona dia ozy amin'izay izy aveo hoe ndana aloha mividy nanambola izy dia nividy ihany nandondombaravarana amin'izay dia ina zavatra nataon'ny mpamotrano ahoana ozy izy tsy fantatra akory ianareo ohatr'izany ny fahombiazana tsy miankina amin'io namanao eo akaikinao io olona virijiny anankifolo niaraka natory tetiany ve isika ary azagaga raha misy olona tsy mirarahanao zany na io olona miara-mipetraka aminao io aza izy anankifolo miravavy niara-natory teo ary zany ny fomba fiainany zany ny fomba n'olona zany mody miaraka amin'ilao eny dia mody any Ampandrana zay vao mitady famonjena fa dia ny mbola misy ty andro androany ty dia efa mibeba avitsory daholo ny fahotana mantsira ny fakapana fa ina ny zavatra nitranga rehefa nikatona amin'izay nge le varavarana ry avako malale na le virjiny dimy tafiditra izay niara-ninana amin'ny manta sy masaka niaraka natory niara-niainga tany an-tanàna ary azo antoka fa piray vodirindrin'ireo anankifolo ireo mifakafantatra ireo fa izy anankidimy tafiditra tsy mba niady ho an'izy dimy rahavavy hoe mba vaao reo fa namanay nga izy niteniny zany hoe mba vaao fa olona fantatry ny ao fa ny lalany ny zorony dia tavela tao izy dimy tady dio koa manomboka androany fa io namanao io tsy mahavonjy anao asinareo zany io olona io dia afaka mivady ary rehefa tafity izy dia adinony ianao dia tonga amitsaiko iran'izy aloha hoe adinony anao mitsy anangana ny fiainanao io fa miankina aminao samyrery androany feno zava-baovao ny fiainanao na ara-panahy na ara-nofo dia ilay zavatra mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra zany amenoy an'io fiainana io azalaniana fotsiny ny fotoana izay omen'Andriamanitra anao fa tena teneniko anareo fa pasteur zany zao izaho mampianatra eto aminareo ty tamin'ny 4 maraina no ny fo rehefa ny fo tamin'ny 4 maraina dia nataoko voalohany indrindra mandoalika dia mivavaka rehefa avy mivavaka dia mandeha mamonjy toilette vita ny toilette dia manao préparation fa andeha akatody amin'ny 4 sy fefany eny atao madinika avy makatody dia aorona ny atody dia hoentina mody any an-trano zany hoe miliely atody alaina eo dia hoentina mody any an-trano vita ny fahampodirana atody any an-trano miainga amin'izay mipartage sy ny livraison sy ny distribution an'ireo dia avy matory tsasakadiny ray vita ny sakafo koa lasa ndray mandeha nanomana an'izao fampianarana izao amin'ny roa tsy haiko tamin'ny firy tsika nanomboka iny mampianatra vita izao fampianarana amin'ny roa zao mirafitsika amin'ny 4 sasany dia lasa ndray mandeha mandamana ao atokantranonay miditra ndray aho amin'ny 7 mampianatra any ivelany matory aho amin'ny 12 alina vita ny fampianarana dia ohatr'izay tsisy fotoana lany zany tsy manana fotoana ifosananao fa ny problème koa raha tsy hita zay anaovana azy fa ny mandaniko fotoanako dia mivavaka ao anao mangingina dia zany azonareo le izy tsy midehaka aminareo na mirehare te hitantaranareo ny fiainako fa ny tiako teneny aminao dia feno ny fotoananao dia ny mbola misy azonao atao dia azalany andro fotsiny hoe hitady olona monina mampahery an'ireo tanora mitovy zay hoe mety solafaka izy mbola tao anatin'ny fianarana dia mety solafaka ianao dia mety bevoka le olona niaraka taminao dia hoe hijanona tsy hianatra tsy vaolana zany toy izy ny fianarana aterao ny zazakely na le kalakely aza mbola mianatra aterao ny zaza dia toy izy ny fianarana aza mieritrehitra zany mihitsy hoe raha bevoka dia eto dia tapitra treto ny fiainana tsya tolotsaina avy amin'ny devoly zany fa tsy avy amin'Andriamanitra ary ny atao hoe fifoazana dia tsy manana voambolana mihitsy hoe tsy vitako intsony ty ny fifoazana dia tsy manana voambolana hoe resy
fa hoana ny voalazan'ny boky nobolana raha mbola izy koa ny farany dia maninona hoy izy ahoana tsara manana fanantenana mandrakariva ny zanakako dia hijanona zany bediny dada sy neny azy aho tsy maintsy miteny dada sy neny satria diso fanantenana izy fa raiso ny fananarana zay nomeny dia mba mitomany fa sio plasy koa le ranomaso hoe rary ny a raha mitomany eto satria diso ah dia mitomany noho ny amin'ny fanenenana hoe tsy nety le nataoko fa tsy hoe mitomany dia tena tsy tianareo ahy e aiza koa misy zanaka tsoty ray aman-dreny aiza koa misy ray aman-dreny tsoty zanaka zany izy ara niteraka anao rovotra tahaka n'inona lehibe koa ianao mbola manatabava dia ahoana ianao tsotiany tena tiany ianao fa izao tsy maintsy mananatra izy dia raiso zany fananarana izany dia manomboka eo toy izy foana ny fianarana raha mbola vonina mpianatra izy ary ho anao ray aman-dreny tena diso isika ray aman-dreny fifoazany ireo lay manery an'ilay zanakitsika raha be voka nareo indalina zany dia manao solafaka daholo fa ho an'ireo izay efa tratrany zany ny zavatra tokony atao dia ny mampahery an'io manamboatra ny toe-tsaina io mba hananany zava-baovao dia hitsanganany fa za teneniko anao 20 taona fa zany zavatra valo zany ny sanoko sady miandraikitra tokantrano a mamelombady amanjanaka mitondra fiangonana mbola mandamina zany asako be dia be misapatsapany zany fa ty aty mijora fa manana ny tompo ny saina mila amboarina ary sady mivavaka mandrakariva tsireraka azonareo zany fa tsy atao fotsiny hoe jesosy ahoany ty e mitomany eto hitanao ve zao rahamaso hitan'io fa jereo ny firana fanampony tsy vita ponena tsy vita ny rahivon'ny andro ataony lomoninao io dia avy nefa dia andany volandray anao divorce ny manoratra sy ny manamasina ne vita ihany e fa ny misaraka eo zay ny zavatra entsana be ka dia ny mbola ty ambany tambatamba azo raiso tena tahaka ny zanaka na ny lana ny vavy dia rehefa ao anatin'izay a tezao mba olombanina jereo ny tantarany jakoba lehilahy mpangalatra fa tonga patriarka lehibe ary firenena maro no manonona ny anarany anaty tonim-bavaka isika eto arabe dehibe no manonona ny anarany jerevo ny tantarany reny mpanompon'andriamanitra Marie Magdalene zay vehivavy demoniaka kanefa nitory ny filazantsara voalohany indrindra tetỳ ambonin'ny tany jereo le vehivavy azo antanana ny jangajanga fa no raisiny Kristy jereo zaka io zay mpangalatra mpanombotry na dia ny asa afisainany zany fa ny fomba afisainany fifoazana marina fa hoe mety hoe terisaina isika fa mila mijery tsara hoe ahoana ny sitrapon'Andriamanitra dia aza manery tery olona zany fa Jesosy arane tsy nanery atsika nanana ny safidy hoe Adama sy Eva nanote fa mbola natsangan'Andriamanitra tonga olom-baovao dia ireo tsika rehetra taranaka Adama sy Eva lasa fifoazana azonareo le izy manala zava-baovao ka ry tanora namana asa mba miabandonne zany asa manao zany hoe tsy vitako tsony fa toy izy ny fianaranao velominy ankizy dia raiso ny adidy dia raiso ny andraikitra aza lena amin'tsisy antony miborsanao fa dia amelominy ankizy kely zany zay mba vitany eo miaingy amin'ny kely ny tanomena tsy mirehitra fa rehefa miaingy amin'ny kely ianao dia tonga anao ny fisandratana any amin'ny lehibe indrindra tsy hainao tsony no mitondra mbavaka an'iny fa raha misy olona nyresanao tamin'ny pasteur anareo le izy nyresanao tamin'ny ray aman-dreny le izy nisy namana ny devolenao hoe za ty ne voafaritry ny fijangajangana za ty voafaritry ny masturbation za ty ne voafaritry ny toka za ty voafaritry ny sigara dia tsy initsony na ianao lay vady na ianao manambady olona voafatitra zany ary tsy intsony ny entina mbavaka fa raha iny ny voatonona isanandro dia feno an'iny ny fiainanao azonareo zany dia rehefa feno an'iny ny fiainanao dia tonga ao amin'izay le fanamorakivy ary ho anao zay voafaritra mitondra mbavaka an'ilay izy dia lasa miantso an'ilay fanafoana hoe avindray dia ndaondray isakambony azonareo ve le izy satria voatonona foana zany le izy dia eo amin'ny fiainanao foana le izy dia eo amin'ny fiainanao foana dia mivavaka ianao dia zay foana fa tsy zandro any raha pitso raha afaka pitso mazava sa tsy mazava dia ndrayntsika zany eritretra hoe pastera ka zany olona mifatotra ve zany dia tsy hoetiko ambavaka rehefa ny tononony indre mandeha teo anatrehan'Andriamanitra iny dia ahoana ny voalazany Isaia 60 andiny voaloha faharoa fahatelo ahoana ozy izy Isaia 60 zay fa 7:50 azafady Isaia 59 1 2 3 indro ny tanan'i Jehova tsy fohy fa mahavonjy ary ny sofiny tsy lalitalovana fa mahare rehefa notonononao teo anatrehan'Andriamanitra fa za ty Jesosy olona mijangajanga dia ireny zay afao aho
dia Andriamanitra ny mandamina ny zavatra rehetra fa ny anjaranao te manohatra. Azonareo zany ny mpijangajanga sy ny mpamoretra elo lalinareo any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ianao le nitominy dia tamana, ianao tavela nefa izy kainana iny nandray fampianarana dia mibebaka. Zay le hoe misy olona nge anankiroa miara-matory eo fa ny ray nakarina ny ray tavela, eny ampitotombary ny ray nakarina ny ray tavela. Fa le anankiray nakarina nge tsy ady varotra ho anao mihitsy hoe mbo ampiakary fa mbo samy mpinamana. Nareo iraka be dehibe reo nga averinao fa dia hoe teny zany hoe mba avonjeo nga io mba asove io. Miditra any an-danitra dia samy mamonjy ny tenany. Ary ny anjaranay ray aman-dreny dia ny mampianatra anareo mpiandry sy mpiomana zanaky ny fifoazana rehetra hoe zany no atao hoe makany an-danitra. Tsy mampianatra anareo hifandrafy zay a. So dia diso le fandraisana fampianarana. Tsy mampianatra anareo hoe akalao io olona io. Mbola tia Andriamanitra. Ary manantena fa tsy maintsy afaka satria efa voasoratra fa raha ny zanaka no afaka dia ho afaka tokoa ianareo. Mazava sa tsy mazava? Dia toeriny zany rehetrarehetra zany ary mila mandositra n'ilay fakapanahy. Fa raha vao isika ry havako malala no mbola mametsovetso an'iny fahazarany ratsy fahalemena iny dia eo foana. Ary ny faefatra farany amaranako azy ny faefatra farany amaranako azy raha sendra tafaverina ao anatin'ilay zavatra efa hitondrana nentina teo amin'Andriamanitra dia tsy azo ataony manamelo tena. Azonareo zany? Tsy manamelo tena ianao hoe Andriamanitra indray ilay izany dia za ty ngamba dia efa olom-bao izy aleo ao foaty alefa Jesosy eo. Dia ampiaro eo amin'ny fiainanao ny voalohany halaviro ny fitaoman-dratsy. Faharoa feno zava-baovao ny fiainanao. Fahatelo aza tonona isanandro ny fahalemena mamatra. Ary faefatra aza manamelo tena raha sendra latsaka indray. Fa ny vahaolana dia ny miarina indray. Mitsangana indray miara-mandeha amin'Andriamanitra. Havaoziko indray ny eny Jesosy aho. Fa ny velona mbola misy azo antenaina. Dia manantena tompo fa manangana ianao olom-baovao. Manamboatra ianao tonga olom-baovao. Ka na ny fisainana na ny fo na ny fanahy dia amboaro tonga olom-baovao. Azonareo zany? Dia ho tsapanao mihitsy hoe misy rivo-baovao dia olona afaka. Dia rehefa miresaka amin'olona ny fiainana tsy fitantara amin'olona za tinge re olona dia zao za tinge lesy dia zao na io na zafy za. Ary fiainana misy zany zavatra teneniko anareo zany. Ka na inona fahalemena hoe teo amin'i Jesosy indray mandeha tsy miverina, hoe teo amina ray aman-dreny azo itokisana dia zay. Ianao olona manana an' Jesosy. Za zany tena mbola mitenareo na misy ray aman-dreny zato amin'arivo ary manana an' Jesosy ianao dia tantarao amin'i Jesosy. Rehefa tena mila présence du corps zany hoe mila vatana hatrehana ianao ndana makany amin'ny mamanao. Mama na hitabataba be ary izy dia eo ihany izy mitabataba fa rehefa atory izy dia mitomany matsiaro ny fahalemeny sy ny faharesen'ny zanany. Zany no atao hoe reny. Fa tsy misy reny anarany io zanany io zany. Fa raha ny olona ny tena hoe ty merameko dia ato dia amin'ny fotoana anankiray raha vao tsy hoe miproblema nareo tantarainareo aman'olona io tsy maintsy hivoaka io. Miproblema ny araha tsy vita no miazona azy. Mbola ampinao ny anao koa hoe tsy ho tantarainy amin'izay ianao aloha mba hanamaivamaivana ny anazy. Azonareo ve ilay izy? Noho izany idina tsara ny vava. Ary mianara ny maty io toko fahenina andininy fahenina fa ianao raha mivavaka dia midira ao amin'ny efitranonao mangingina dia arindriny ny varavarakely sy ny varavarambe fa izy le mahitanao amin'ny mangingina no amaly anao. Azonareo zany? Matio 6:6 zany. Aza dia zatra miteny foana fa ny olona manam-pahamasinana dia tsy be teny. Nalazaina fa miavonavina aza dia aleo tsy be teny satria miazona amin'ny fahamasinana. Azonareo zany? Miazona fahamasinana tsy tia mitabataba fa mazava tsara ny lesona. Noho izany za moa zany dia tsy hitako leo anatin'ny lohanareo hoe nazava very tombo sa tsy nazava fa dia hoe ny anjaranareo zany dia manao fampiarana. Inona le teboka voalohany mila ianarana teo? Alavery ny fitaoman-dratsy. Inona ny teboka faharoa? Feno zava-baovao ny fiainana. Fahatelo ny zavatra efa mamatra dia tsy entina ambava. Le izany tsy hoe ina moa zany? Le izany tonono ny indray mandeha eo amin'i Jesosy. Indroa raha be indrindra.
intelo zany efa delika, efa forma grave zany. Mariny, efa forma grave. Satria ianao matombo mitondra an'iny amin'i Jesosy, manantena fiovana. Azo andrikely fotsiny raha afaka pitso, le ray alina tsy adininao farany tezitra amin'izay le olona. Rehefa anantona amin'izay ianao dia amin'izay aloha iny ray alina iny. Maizina foana amin'izay zany ny andronao satria ray alina dia maizina iny zany alina zany. Azonareo ve le izy? Fa rehefa tononony indray mandeha dia mijanona treo iny dia fahatsaran'Andriamanitra tany saina. Dia tsy mieritreritra mihitsy hoe satria le tena mpanota matevikoditra. Tsy mieritreritra an'izany. Satria ny tompo dia manafaka. Raiso ny famelan-keloka isan-kalady tononona ho anao hoe sambatra ny olona izay voavela ny elony. Azonareo zany? Raiso zany. Mamela Andriamanitra. Ny tompo ngefa ny teny hoe tsy misy marina ianareo na dia ray akory azy. Ary raha ety ambany masoandro zany mpanota avokoa ny olona rehetra dia mitodika ao. Eny ary mazava tsisy fantaniana ndao tsika rehetra anao ny hira ao amin'ny firanany fifoazana hoe arafesinota maro ity tany ity dia hivavaka sika hitondra ny tenantsika eo amin'ny tompo dia apetraka ny tsodrano. Arafesinota maro ity tany ity efa karakaina te Iova endrika fa izao falaki rehetrarehetra nisy trotraki anoto amorony fomadioa Jesosy andriamanitro nanomboka tamin'ny roa ny itsona ny anaranao ary nanamasinana n'izany anaranao zany hatramin'izao amin'ny efatrora sy fefana izao. Isaorana ianao lehibe izany tompo malala. Nanana tombony manokana izay. Afaka ny fampahiry teto amin'izao toerana izao. Afaka ny fanohana teto amin'izao toerana izao. Ary tena afaka nanovo Jesosy malala. Fantatrao fa betsaka reny efa reraka amin'ny fiainany. Efa betsaka tompony kivy sy reraka ny amin'izao fiainana izao. Ary maro ny latsaka ao anatin'ny fakapana. Dia miazakazaka isanandro isanandro hoe ahoana ny fomba ataoko mba hialako ao anaty tompo. Ny herinao miasa sy ny teninao mba ampy fikirana izany. Nampianatra koa ianao Jesosy tamin'ity androany ity. Nampianatra anay ianao tompo hoe asa tonono isanandro isanandro zany fahotana izany. Fa vao maika manome fitoerana ho an'ny devoly. Tahaka ny vao mahay manondraka azy ka mampitsimoka azy. Fa izay voatonony indray mandeha dia efa ren'ny tompo izany. Aoka hiasa ny fananao masina tompo. Tahaka ny rano mangotraka mandeha ny voninkazo. Mba tahaka an'izany ny hery vaika ny fananao masina mandevina ny loharano ny fahotana izay aty anatiny aty. Loharano ny fitsiritana aty anatiny aty. Ka mitsofoka eo amin'ny maso ka makany amin'ny sofina rehetrarehetra. Mba ho levoninao izany. Ny teny koa ianao Andriamanitra. Nay zava-baovao araka ny teninao hoe feno zava-baovao. Mba hanaovy zava-baovao zay tompo. Mba sokafy ty vavahady-tsaina ity. Mba hatakatra mandrakariva tompo. Fa tsy mety raha mangataka foana aman'olona ny zanaky ny fifoazana. Fa raha mangataka foana ny Jesosy dia lasa voatonontonona ny anaranao. Rendray le fifoazana mangataka lava. Rendray risaka lava. Mamenatra izany. Fa amboary zay tompo. Mba anana talenta. Mba ampisandratana. Ampiavotana. Fa mahay manao zava-baovao ianao. Ary ny fotoananay tompo dia mba ho fenonao zany fahatsaranao zany. Ka tsy olona niakamona. Fa mba olona tia karokaroka izay ary olona mavitrika. Jesosy ampianaro izay angina. Ampianarana mpandeferana. Ampianaro hotony mandrakariva manoloana ny zavatra rehetra. Ka ny mafy atrehanay androany tompo mbola hody fifaliana io rampitso. Dia mametraka an'izany fiainana rehetrarehetra izany eo am-pelatananao. Rainao eo izay any an-danitra ho amasinina ny anaranao. Ho tonga ny fanjakanao. Atao any sitraponao ety atany tahaka ny an-danitra. Meona ny any sahasahoana. Ary mamela ny eloka tahaka ny namelana izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay amin'ny fakapana. Fa manafahanay amin'ny ratsy.
anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandroso. Raisontsotran ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo ilay manina ny ambiampy, ilay fenony tsara rehetra ny ameno anareo, ary izy ilay Andriamanitra ny fiadanana de raina ny fana ikio de raina fapanisy voninahitra ny eo an'Andriamanitra ireriany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, enika ny voninahitra tany rehetra. Dia ho tanteraka tokoa an'izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanaontsy. Amen. Dia samy tahin'Andriamanitra daholo.